Fiangonana Adventiste Malagasy eto amin'ny Île-de-France dia manolotra ho anao. Noavaozina, noavaozina. Famelabelarana ratsoratra masina iarahana amin'ny pastora Andriaparatiana Fanera izay mitondra ny lohahevitra hoe ny faharetan'ny finoana. Eo ihany koa ny famelabelarana ara-pahasalamana izay mitondra ny lohahevitra hoe manova ny fiainana ny fahasalamana. Izy io dia iarahantsika amin'ny profesora Andria Manarivo Mahamlalatiana. Manara-finaritra ary tompoko. Vavakitsika. Andriamanitra ary masina sy tsara indrindra izay any an-danitro mbola afaly misaotranao zahay satria mbola omenao tombontsoa indray afaka hihaino teninao amin'ity androany ity. Mety iza mila ny helokay tsiraray avy ary androtsaka ny fanainao masina ty anatinay ianao ary ny teninao hitoetra ty anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy no aniriko sy angatahako izany vavaka izany. Amen. Amen.
fa miaraba indray sarobidy amin'ity alarobia ity fotoana izay fanomezantsika tahaka ny mahazato ary miaraba ny mpijery sy ny mpankafy ity fandarana ity. Miaraba Zokialain ary miaraba antsika tsirairay avy any tokantrano ihany koa. Inao fa nahita fifaliantsika nandritra ny famelabelarina tao anatin'izay andro vitsivitsy izay hiditra amin'ny famelabelarina ara-pahasalamana isika. Ny lohahevitra niarakantsika omaly dia hoe tsy miseho tampoka ny homamiadana. Ny professeur Lalatiny ihany moa zany mamela belatsan'ny izany lohahevitra izany ho antsika izay mbola tsy teo omaly dia izany professeur izany mamela belatsana io ary ny lohahevitra izay ho resahany androany dia ny hoe matory mba ho velona, velona mba hatory. Dia anjarantsika zany no misafidy an'izany lohahevitra izany. Ya. Hianatra zava-baovao indray isika androany tsy tazona anareo ely izay fa avy hatranintsika dia hanaraka ny fandaharana ara-pahasalamana. Tonga amin'ny andro fadimy zany sika amin'ity arivo ity. Dormir pour vivre, vivre pour dormir. Ahoana ny fomba andresena ny atao hoe insomnie, ny tsy fahitatory izany. Comment retrouver le sommeil? Ahoana na tonga atsika hiverina atory ara-dalàna. Ary farany zany dia hoe ahoana ny fomba azahoantsika miaina ara-dalàna satria ny fatorizana dia zava-dehibe amin'ny fiainana olombelona izany. Le sommeil c'est un miracle quotidien de la vie. Fahagagana isan'andro san'andro amin'ny fiainantsika io le matory io. Rehefa matory isika dia le corps se répare. Ohatran'ny ny moteur rehetrarehetra eny. Rehefa mijanona izy dia mamboatra ny vatantenantsika. Ary le cerveau se régénère. Mais tsara koa ny atoto. Le corps se répare, le cerveau se régénère. Ary ny farany dia l'esprit se restaure. Mamelombelona ny fanahintsika. Le fialan-tsasatra io. Be dia be ry rahalasy Bavamalala ny misofrir, mijaly amin'ny tsy fampiana torimaso. Be dia be amina million mihitsy des personnes qui souffrent d'insomnie. Ny atao hoe tsy fampiana torimaso dia tsy hoe mandreraka ihany fa tena manary hery, perte de l'énergie, perte de la concentration. Tsy ampy concentration intsony ary indrindra tsy ampy fatonina ao anaty intsony rehefa tsy ampy torimaso ianao. Ty nefa ny vaovao mafalo antsika amin'ity arivo ity dia hoe l'insomnie peut être vaincue. Io le tsy fatorianao io azonao atao tsara ny mandresy azy. Amin'ity arivo ity dia ho atorantsika fa azontsika atao tsara mandresy an'izany insomnie zany. Izao ary ho jerevantsika aloha zany amin'ity arivo ity hoe fa manina ary tsika ny tsy matory. Ny antony tsy atorizantsika. Faharoa, inona no zavatra mitranga eo vatantenantsika rehefa tsy matoritsika? Ary farany hoe ahoana ny fomba azahoantsika ny hoe sommeil réparateur le fatoriana mahavelombelona mamelona io. Ny atao hoe insomnie zany dia tsy atao l'insomnie ce n'est pas seulement ne pas dormir. Tsy hoe akory hoe le tsy matory ihany fa natao insomnie dia ireto izy. Ino tsara? L'insomnie n'est pas seulement ne pas dormir. Mais l'insomnie c'est la difficulté à s'endormir. Ny sarotra vao mahita tory. Ny insomnie koa dia hoe réveil nocturne fréquent. Mandritra ny alina taitra foana ianao, zany insomnie koa zany. Ny insomnie koa dia sommeil non réparateur. Zany hoe tonga maraina dia ohatran'ny vizaka be ianao, zany koa insomnie zany. Ary ny insomnie koa dia mahatonga an'ilay fatigue persistante, reraka lava ianao. Zany ao anatin'le atao hoe insomnie na tsy fatoriana avokoa. Ny ara-tsiansa dia milaza manokana fa l'insomnie est liée mifandray amin'ny stress sy ny anxiété tepitepy. Misy sasany matetika tonga eo ambony fandrina dia eo ambony fandrina le mikipy efa matoriany tsara dia eritreritra ny rapitso.
inona zao sakafo hoanina ho ary amin'ny folo maraina ho akary amin'ny 12 de ary zao de eo de mitebiteby eo mandritry ny alina ray manontolo. Ny insomnie koa dia matetika le surcharge mentale be loatra ny adi-tsaina be da be loatra ny adi-tsaina atatra de rehefa ambony fandriana voa mipotra daholo reny adi-tsaina reny. Ary ny insomnie koa de ty zavatra vaovao zay tokony fantarintsika ary olazaina amin'ny zanakitsika, olazaina amin'ny jeune atsika, olazaina amin'ny rehetra koa na ny lehibe ary les écrans et la lumière bleue, ny téléphone io, ny filalaovana ny téléphone io zany de tena anisany mahatonga ny insomnie zany les lumières bleues io. Ny atao hoe matory de matory ao anatin'ny aizina, l'obscurité. Ny ataontsika insomnie koa dia mifandray amin'ny alalan'ny caféine. Rehefa avy eo les manques de routine, ny trouble émotionnel. Le trouble émotionnel io le misy problème kely amin'ny sakay, misy kely amin'ny vatana mieritreritra. Zay le trouble émotionnel zay. Et ary mahatonga l'insomnie de le cerveau reste en mode alerte, incapable de se relâcher. Matory ny olona tsy matory de tena en mode alerte le cerveau anao, mitebiteby, matahotra izy ny ati-dohanao. Inavy ary ny vokatry ny atao hoe insomnie na tsy fampian'ny torimaso izany. Rehetra izy io voalohany indrindra aloha de ao anivon'ny ati-doha. Quand une des premières conséquences de l'insomnie au niveau du cerveau, c'est la baisse de mémoire. Tsy manana mémoire intsony ianao. Tandremo fa rehefa be de be manko ny olona manao hoe za tena tsisy mémoire intsony, za tena lasa mihitsy mémoire. Tandremo efa mety tsy ampy-torimaso ianao zay. Baisse de la concentration, tsy concentré intsony manao zavatra anankiray ianao de tampotampoka eo de tsy vitanao hatramin'ny farany le izy. Zany ao anivon'ny ati-doha daholo. Au niveau du cerveau ihany koa de le hoe irritabilité, mora tezitra be ianao zany ny insomnie zany. Mora tezitra ny olona. Raha vao misy olona mora tezitra eny tandremo zay fa tsy ampy-torimaso izy de any aminao izy ny tena manao ny zavatra tsy tokony ataony. Au niveau du cœur indray, zay ny ao anivon'ny ati-doha, fa au niveau du cœur indray dia miakatra ny tosi-dra. Ary misy risque natao cardiovasculaire na le accident cardiovasculaire zany au niveau ny fo io. Rehefa tsy ampy-torimaso. Ny tsy ampy torimaso koa zany dia au niveau ny immunité na ny défense izany. Lasa manao infection plus fréquente ianao. Misy infection foana, misy aretina foana, karazana aretina foana ianao. Ary indrindra ny tsy fampiana somay de lasa mahatonga le hoe trouble du métabolisme, lasa matavy, lasa voan'ny diabète, lasa manao obésité. Ary ny insomnie indrindra koa dia mahatonga le trouble de l'humeur. Le humeur io sarotra be madika azy amin'ny teny gasy. Le ny olona rehetrarehetra mialatsiny, ny olona rehetrarehetra miandro faty mitomany daholo izy mivanitika. Na ny olona rehetrarehetra falifaly de izy mitomany. Zay le trouble de l'humeur. Zany ny vokatry ny tsy fampiana torimaso zany. Tokony matory farafahakeliny ora enina ny olon-dehibe anankiray raha ohatra ka hiady amin'ireo karazana aretin-dreo. Ary azo atao tsara manao an'izany satria tena ilaina eo amin'ny fiainantsika olombelona izany. Ahoana ary ny lakle raha ohatra ka mety ho revitra antsika amin'ity arivo ity hoe ahoana nazahoantsika manana zany clé ny insomnie zany. Voalohany indrindra aloha de créer un rituel de sommeil. Tena atao voatra ny rituel mihitsy, ohatra ny tena fombafomba mihitsy. Le fatoriny io fa tsy hoe matory ianao androany 12 de raha pitso ianao amin'ny 3 maraina de raha afaka pitso ianao amin'ny 4 maraina de raha afaka pitso ianao tsy matory mihitsy. Manaova rituel mihitsy du sommeil mihitsy de inona zavatra atao? Le cerveau aime la régularité. Raha ohatra zany atory adiny 20 ianao de amin'ny 10 alina ianao de matory. Amin'ny 5 zany ianao de ambony fandriana, zay le régularité zay. Amin'ny 5 ianao de ambony fandriana, amin'ny 10 ianao matory, taitra ianao rehefa avy eo adiny 9 après na adiny 20 après. Dormir à heure fixe. Maturiza professeur zao de mialatsina fa isaky ny amin'ny 10 miesona. Zay le dormir à heure fixe. Taitra amin'ny 9 maraina rehefa avy eo fa amin'ny 9 amin'ny 10 de efa matory. Se lever à heure fixe, zay koa le izy.
zay le régularité sommeil ataovy zay foazana nazy zao de efa amin'ny enina maraina tsy maintsy taitra de atsika koa amin'ny enina maraina fa tsy hoe androany ianao amin'ny efatra maraina de ripitsy anao amin'ny folo atoandro na amin'ny roa atoandro zay le tsy mety zay dormir à heure fixe se lever à heure fixe zay le hoe routine du sommeil ataovy zay anaovana an'izany rituel du sommeil zany le corps apprend à dormir ampianaro matory tsara ny vatatenatsika faharoa éteindre les écrans atory amin'ny folo zany ianao le dormir à heure fixe teo vono daholo ny écran amin'ny sivy ao ny anzanaka ao ary la lumière bleue bloque la mélatonine la mélatonine io le hormone sommeil io le mampatory atsika io ka raha le lumière bleu iny no ataonao eo de lasa tsy misotra le mélatonine ary ito zany de lazaiko atsika misy manko ny olona de hoe matahotra mpamosavy matahotra zao de apretina ny jiro mandraparainy andro tsy mety amin'ny atodo mihitsy tsy mety amin'ny sécrétion na mélatonine mihitsy iny le lumière le bleu na lumière zay hitatsika iny pas d'écran 1 heure avant de dormir ajanony ny ordinateur anao ajanony ny téléphonenao adiny ray alohan'ny atorinanao zay zany no éteindre tous ces écrans ajanony daholo le écran reny fahatelo de apaiser l'esprit alohany pour vaincre l'insomnie io ataovy zay mahatony ny fanahanao ny sainao de manaova le respiration lente le fisefonina malefaka zay nampianarina atsika tadio tsara le 4 secondes foka 2 secondes mitazona ary 9 secondes manary de manaova an'izay respiration zay de azadiny mivavaka azadiny manao méditation spirituelle alohan'ny atorina de mamaky zavatra calme mijere zavatra calme ok mialatsina fa eto de manoka teny manokana aza mba saina mijery film horreur ny zanakitsika amin'ny 5 alina na tsika menakavy miaraka mijery film horreur na le film le mampitomany be le Novegas mampitomany reny de eo de tsy mitady tomany daholo izy menakavy de azagaka fa ny bofandrina anao mbola mitomany sy mbola manaraka anao le film horreur satria ahoana enao mihitsy natonga ny torimasinao perturbé faefatra ialao le stimulant aza ialao reto stimulant reto le manataitra reto tsy misotro café après 15 heures hoany zay misotro café aza misotro café mihitsy le café zany de tena anisan'ny tena stimulant neurostimulant mistimulé any anatin'ny atodoany ary tena tsy mahatonga anao matory zany mahatonga ny olona le chauffeur tsy maintsy voatery misotro café izy na le piasy reny misotro café zay vo tena rana satria ahoana c'est un neurostimulant mistimulé any de zany mahatonga anao lasa tsy matory misotro café indrindra fa après 15 heures limiter le dité le hoe thé reny satria reny koa de misy caféine ao anatin'ireny karazana thé reny boisson énergétique tandremo ny boisson énergétique koa tandremo reny koa stimulant reny rehefa tonga ny hariva de ataovy maivana ny sakafonao le dîner manger comme un mendiant rehefa tonga ny hariva ataovy maivana de maivana aza rehefa tonga ny hariva de eo vo tena manampy farim-petsia ataovy maivana de maivana faefatra bouger dans la journée mietsiketsika dans la journée manaova fanatanjahantena fanaovana fanatanjahantena tsika améliore la qualité du sommeil l'activité physique améliore la qualité du sommeil éviteo ny fanaovana sport amin'ny andro alina didinareo tsara raha joro vavolombelona rehefa maraina ny tena tsara naovana sport fa rehefa manao alina ianao manao sport indrindra manao sport intense rehefa alina de tonga de perturbé ny sommeil anao zany ny dimension spirituelle de zava-dehibe amin'le resaka torimaso ity zany na ty sommeil ity ao amin'ny salamy toko faefatra salamy faefatra andiny favalo de miteny manao hoe je me couche et je m'endors en paix car toi seul l'Éternel tu me fais habiter en sécurité je me couche et m'endors en paix satria miaraka amin'ny éternel na Jéhovah isika rehefa matory alohan'ny atory de ataovy zay iarahanao amin'Andriamanitra ajanony daholo ny écran ajanony daholo ny zavatra rehetrarehetra fa manaova méditation amin'Andriamanitra ianao
ao Matthieu 5:20 dia ozy izy Jesosy manao hoe avy aty amiko ianareo zay miasa raratra sy mavetra tetrana fa izaho no ame anareo fitsarana. Ataovy zay ananinao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no mame antsika fitsarana. Io le fitsarana le repos meny Jesosy io tena zava-dehibe mihitsy. C'est atoko hoe remède tsara indrindra am'le problème d'insomnie, ny fiarahanao matory amin'Andriamanitra ary ny fiarahanao amin'ny Jesosy Kristy le mamianao fitsarana. Matoa anao tsy matory mihitsy rehefa alina tsy mitsahatra mihitsy ny atoanao. Matoa anao tsy matory rehefa alina tsy mitsahatra mihitsy ny vatanao. Fa Jesosy Kristy manao anao hoe avy aty amiko ianao zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho no ame anareo fitsarana. Dia zao koa ao amin'ny Petera 1:5-7 dia zao ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe apetrao amiko tenin'ny Petera azafady apetrao amiko ny fanahinareo de toutes vos soucis déchargez-vous sur lui. Déchargez-vous amin'Andriamanitra daholo le souci anao tsy mampatory anao iny alohan'ny atory. Alohan'ny atory zany anao de ohatrany alaovy namosinao daholo le charge rehetrarehetra ny zao dia apetrao amin'Andriamanitra. Dia omeny fitsarana ianao ary omeny torimaso fialan-tsasatra ianao. Raha tena tsy mbola mahita tory amin'izay fotoana izay ianao dia ataovy l'exercice respiratoire le voalazantsika iny. 4 secondes, 2 secondes et 6 secondes. Rehefa avy bloquena 2 secondes. Raha azo atao, anisan'ny tena fantan'ny olona rehetra koa zany dia les bains avec de l'eau chaude alohan'ny atoriana dia tena mampatory tokoa. Ianao reraka iny zany dia mana rano mafana dia iny rano mafana iny no ataovy manaova douche kely alohan'ny atoriana dia tonga dia matory. Miala tsy fa raha somary manao fonoteny kely ako. Misy manko mivady tsy dia manana fotoana loatra izy resahany mandritry ny tontolo andro dia rehefa ambony fandriana amin'izay mandritry ny adin-droa aloha dia tsy mijanona miresaka mihitsy. Iny zany dia tena elana tokoa iny. Rehefa miresaka aloha dia ary amin'ny divan ary amin'ny salon ary miresaka na ary amin'ny seza ary ambony latabatra ary fa ny fandriana tompoko dia natao atoriana. Une fois vao tonga eo ambony fandriana ianao dia hoe atory azay ny dika azay. Tadio tsara zay. Atory azay ny dika azay. Je me calme. Ajanoko daholo zavatra rehetrarehetra. Mon corps se relâche. Ataoko tena se relâcher daholo ny vatako ray amanontolo. Ary ny saiko se reposer koa maka-aina koa. Andriamanitra mame la paix anao. Dia izay eo atonga ny torimasonao. Averiko kely izy. Je me calme. Mon corps se relâche. Se relâcher. Mon esprit se repose. Ny saiko mitony. Andriamanitra mame anahy fandriam-pahalemana la paix. Le venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vous donne le repos. Je vais vous donner le repos. Andriamanitra mame le hoe fotony. Ary ny souci antsika de tous vos soucis déchargez-vous sur lui. Apetrao an'Andriamanitra ny fanahinao rehetra. Fa izy no iahanareo. Il prendra soin de vous. Dia atory ianao. Atory tokoa ianao. Aza matory miaraka amin'ny souci mihitsy. Aza matory miaraka amin'ny inquiétude mihitsy. Andriamanitra efa miteny anao manao hoe apetrao amiko. Apetrao amiko izany fanahinao zany. Andriamanitra efa miteny manao hoe déchargez sur moi. Dia ny décharger itsy iny ianao raha. Dia manintsika mbola mitazona azy. Manina mbola tazomintsika foana le souci atsika. Manina mbola tazomintsika foana le tebitebitsika iny. Dia izay mihitsy mampatory atsika. Calme. Vatatena relâché tsara. Esprit ny saina tony tsara. Mivavaka amin'Andriamanitra. Apetraka isika amin'Andriamanitra ny fanahina rehetra. Dia hitanareo fa atory ara-dalàna ianareo. L'insomnie n'est pas une fatalité. Tsy isy zany hoe olona voatokana tsy maintsy tsy ampy torimaso zany. Fa matoa ianao voan'izany tsy ampy fihinana torimaso zany dia noho ny fiainanao
sy ny fomba fiainanao tsy dia ara-dalàna loatra tadidio nefany fa ny torimaso dia manomana anao hiatrika ny rapitso ary ny atao hoe toy ny fahatonina dia le calme favorise le repos ianao le calme iny dia tena lasa miala sasatra ny fahatatenanao ary lasa ataovy habitude anao zany isaky ny arivo tadio le torimasika teo fa ho hitanareo fa salama tsara ianareo ary dia salama tokoa ianareo la paix intérieure donne le sommeil ny fatonina ao amin'ny saina ao amin'ny vatana sy ny fanahy dia manome torimaso ara-dalàna ho atsika misaotra tompolahy makasitraka tovovavy zao tsika zany dia hiditra indray amin'ny famelabelana na ara-panahy zay hoentin'ny pasteur Fanera. Ny lohahevitra ho an'ny androany dia hoe manoatra noho ny mpandresy. Omaly tsika nianatra momba ny hoe aiza Andriamanitra amin'izao fa ho an'ny androany kosa dia hoe manoatra noho ny mpandresy. Tsara dia tsara io lohahevitra omaly io izay betsaka mametraka fanontaniana rehefa misy zavatra mahazo azy hoe misy fe zao Andriamanitra zao ka dia manasa antsika hatrany hanaraka ny fandahana isan'andro satria misy zava-baovao foana isan'andro omena antsika. Alohan'ny hidirantsika indray ary amin'izay famelabelana izay dia hanaraka hira anankiray isika mitondra ny lohateny hoe mpanjino Jesosy.
fanina mandrakariva ry havana malala no eonatsika indray mandeha ny fotoana rosy ankotsika ny amin'ny loahevitra dia ny hoe noavaozina sy ny faharetan'ny finoana mino fa nandritra an'izay lohateny izay nodiniantsika efa lasa izay dia tena efa nanao fanandramana vaovao miaraka amin'i Jesosy ianao ary mino fa efa miaina sahady ny amin'izany hoe fanavaozana noavaozina indray izany ny tsirairay avy izany tena tanjontsika mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy amin'ny alalan'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao aiza Andriamanitra rehefa hitantsika tamin'ny fotoana lasa dia ny hoe tao anatina toe-javatra sarotra i Josefa niatrika ady fakapanahy dia nivoaka ohatrany hoe mampanontany tena hoe tena zao ve Andriamanitra no miatra amiko hoe fa nahoana efa nalatsaka tany anaty lavaka avy eo navoaka tao anaty lavaka dia avy eo raha tokony ody any amin'iray dia namidy ho andeva ty Egypta avy eo novidiny itio lehilahy anankiray ity mba hanompo atao tokantrano dia mbola miatrika ady indray fakapanahy miatrika lavaka hafa indray lavaka amin'ny endrika hafa indray satria raha tsy mitandrina izy dia tafalatsaka ao anatin'ilay lavaka zay mitovy amin'ilay lavaka tany amin'ny voalohany dia misy lavaka amin'ny endriny hafa indray natrehan'i Josefa tamin'ny alalan'ny fakapanahy tao an-tranon'ny Potifara ary ankehitriny indray dia no ny fijoroan'i Josefa tamin'ny Andriamanitra satria fantany hoe iza ka izy ny identitéany fantany hoe iza ka Josefa iza izy Andriamanitra hanampy zay ny dika le anarana Andriamanitra hanampy ary fantany izay maizy azy izay dia nijoro izy ka sa niteny hoe ataoko ahoana ny anota amin'ilay Andriamanitra nanda ary nanohitra izy vokatry ilay fandavana nefa dia nalatsaka tany anaty lavaka fanontelo indray jereo tsara misy lavaka amin'ny endry maro samihafa zay nandalohany Josefa nalatsaka tany amin'ny lavaka fanontelony indray izy dia tsy nafantrano maizina izany dia mampanontany tena manao hoe fanahoana Andriamanitra fanahoana mba efa mijoly ihany anie amin'ny finoana mba efa mijoly ihany anie amin'ny fivavahany mba efa mijoly ihany anie amin'ny fahatokinanao mba efa mijoly ihany anie amin'ny maha kristianina amin'ny maha mpanaradia an Jesosy mba efa mijoly ihany amin'ny finoana kanefa alatsaka ny anaty lavaka indray zay tompoko nazo an Josefa ary mety mahazo atsika ihany koa ny izany rehefa namalala mety mahazo atsika ny izany hoe fanahoana zay le lohateny teo aloha hoe aiza Andriamanitra inona kay izany tena tian'Andriamanitra ho tanterana ary so ihany fa misy an'ity ten'Andriamanitra ity sy ovakitsika ary izay manome ny lohatentsika amin'ity fizarana ity zao volaza le ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 2:9 no milaza azy Hebreo 2:9 dia hozy izy hoe fa satria nalaim-panahy ny tenany miresaka ny amin'i Jesosy izy satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana entiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy Jesosy Kristy zany satria nalaim-panahy Jesosy Kristy tamin'ny fahoriana entiny tamin'izy tonga tety an-tany mba hitady ny rahalahiny dia tsika fa izao sanao le rahalahiny dia mahavonjy izay alaim-panahy koa izy satria izy dia tsy latsaka tao amin'ny lavaky ny fakapanahy raha ny tiana marina kay mahafinaritra le tantara rehefa nandà ny fakapanahy i Josefa rehefa natohitra ny fakapanahy izy ka vokatray dia nankalaina izy jelo tsara zay le hoe nankalaina noho ny amin'i Jesosy dia nankalaina izy ka nalefa tany an-tramaizina raha ny tena marina efa niandry azy tao an-tramaizina Jesosy efa niandry azy tao an-tranomaizina Jesosy Jesosy dia efa ny manome toky fa afaka mahamonjy azy
ao amin'ny zany toerana izany satria Jesosy ihany koa dia efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika nefa tsy nanota izy. Misy an'ity toko sy andininy ity ihany koa Petera voalohany toko fefatra ny andininy fa 4:10 dia hozy izy ho voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe sambatra ianareo raha aratsiany olona raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy fa ny fanahy ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Io no nahafahan'i Josefa nanohitra ny fakapanahy nandresy dia voalaza ny eto hoe sambatra ianareo raha haratsiana noho ny amin'ny Kristy noho ny amin'ilay rahalahintsika noho ny amin'ilay anankiray izay tsy mamenatra azy ny manao tsika hoe rahalahy dia tsika fa Jesosy sambatra tsika raha ratsiana noho ny amin'ny Jesosy satria nahoana ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Dia izay le mivakitsika ary havana malala ao amin'ilay Jaona voalohany toko 7 any andininy 7 manao hoe izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny. Le fanahin'Andriamanitra mipetraka ao anatinareo hozy izy ny Petera dia sambatra ianareo aza manahy na dia alaim-panahy aza na dia ratsiana aza noho ny amin'ny Kristy noho ny amin'ny Kristy. Ry havana malala mbola misy an'ity toko sy andininy ity ihany koa ao amin'ny Petera voalohany toko 4 ihany fa ny andininy fa 12 sy ny 17 indray no hovakitsika dia zao ny voalaza manao hoe ry malala aza gaga noho ny fizantoetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsam-patoetra ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany. Aza gaga hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny noho ny fizantoetra mahamay izay mahazo anareo. Tena mafy izy ny ady atrehana noho ny amin'ny Jesosy fa hozy izy ny teny hoe aza atao zavatra mahagaga anareo zany hozy izy ao amin'ny 17 fa araka ny eto amin'izay mahafinaritra no tsara amin'izay ny tsy ambaratelo araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy. Aika izany tsy ianao reny no miatrika an'le ady aika izany tsy ianao reny no miatrika an'le fitsapana mahamay fa hozy izy araka ny iombonanareo fijaliana amin'ny Kristy. Miara-mijaly amin'ny Kristy miombona fijaliana amin'ny Kristy. Izay le voalazan'ny toko sy andininy vakitsika tamin'ny voalohany hoe satria nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra ny tenany dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Jesosy Kristy. Mahafinaritra io araka ny ombonana fijaliana amin'ny Kristy io izy dia mifaly mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny. Mifaly miombona fijaliana amin'ny Kristy kaitsika ry havana malala rehefa miatrika fizantoetra mahamay miombona dia izay zany namaly an'le fa lohatentsika teo aloha hoe aiza Andriamanitra ary aiza Andriamanitra Andriamanitra miombona fijaliana aminao miara mitondra lay eta mavesatra aminao Jesosy Kristy. Ary mahafinaritra izy io satria raha haka sara ny ohatra kelitsika dia ohatrohatran'izao zany le fandehalisa toy ny mandeha eo amin'ny tsilontsika mandeha eo amin'ny lalana misy tsilo fa zao efa nisy nanitsaka le tsilo dia efa miforotra le tsilo dia ianao mila mandeha eo amin'le lalana misy tsilo fa efa nisy nandeha teo alohanao nanitsaka le tsilo dia lasa miforotra le tsilo. Lafana malalo mahafinaritra ne zany sary zany Jesosy Kristy lay rahalahintsika dia efa nandeha teo alohantsika izy efa mitondra ny fahoriantsika izy dia miteny izy hoe aza manahy raha ratsiany olonareo noho ny amiko aza manahy hozy izy Jesosy fa izaho efa nizatoetra ihany koa aho efa nalaim-panahy koa aho ary naresy aho dia aza manahy fa iombonantsika izy ombonantsika io iarahantsika mitondra io dia mazava ho azy fa rehefa miara miombona fijaliana amin'ny Jesosy rehefa miara miady amin'ny Jesosy Kristy dia azo antoka ny fandresena
ary zay no manome le lohatentsika amin'ity andro anio ty manao hoe manoatra no ny mpandresy. Manoatra no ny mpandresy. Mahafinaritra ny tenin'ny apôstôly Paoly dia milaza izy ao amin'ny Korintana faharoa, Korintana faharoa toko fahaefatra ny 9:9 ka hatramin'ny 1:10 dia zao no lazainy apôstôly Paoly. Ozy izy: voageja manodidina izahay nefa tsy telo, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjehina nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitondra ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva eo amin'ny teny izahay mba haseho ao amin'ny tenanay koa. Mahafinaritra be mba haseho ao amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Zay tompoko manome an'ilay lohatentsika hoe no avaozina, no avaozina. Aiky zany ianao rehefa mandalo le fitsapana mamay na ny anaty lavaka hatramaizina aza, Jesosy miaraka aminao ao izy, miara mitondra anao an'ilay entamavesatra izy mba ho aseho eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tenanao mantsy, mba ho aseho amin'ny tenanao ny fiainan' Jesosy, ny fiainan' Jesosy. 1:10 dia ho Paoly: fa izahay izay velona dia atolotra ho amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'ny Jesosy. Mety ho miatrika ady amanaina mihitsy tsika isan'andro angamba na tsy haiko amin'ny fotoana matetika na ohatran'izany. Atolotra mandrakariva izay ozy izy ho amin'ny fahafatesana noho ny amin'ny Jesosy mba mahafinaritra koa ny toyny eo, mba haseho eo amin'ny nofinay mety maty koa ny fiainan' Jesosy, mba haseho eo amin'ny tenatsika ny fiainan' Jesosy. Ry havana malala, mahafinaritra ity lohatentsika ty, manoatra noho ny mpandresy, manoatra noho ny mpandresitsika. Ary Paoly moa dia milaza zany mihitsy any amin'ny Romanina 9:20 hoe ny 7:30 ka hatramin'ny 8:30 dia milaza an'izany apôstôly Paoly. Dia ozy izy: kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. 9:30 fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na ny zavatra ankehitriny na ny zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy mahasaraka atsika, tsy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Zay le hoe manoatra no mpandresy. Tsisy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Venona amin'ilay voalohany foantsika, venona any amin'ilay statut voalohany, statut an' Josefa voalohany. Tiany rainy mihoatra i Josefa, fitiavany rainy. Noho ny fitiavany rainy an Josefa ary noho ny fahatsapany Josefa n'ilay fitiavany rainy, na dia lavitra an Jakoba aza nisy azy tany Egypta dia azo ny antoka fa tsy miova amin'ny fitiavany rainy azy. Ry havana malala, azy tena marina zany, satria rehefa tonga teo amin'ny lapan'ny Faraona izy ny zavatra anisan'ny zavatra neritreretiny no tanterahany, ary tena tanterahany, natsiaro amin'ny rainy izy, tadidiny ny rainy, atao am-pony mandrakariva ny fitiavany rainy azy, tao am-pony mandrakariva. Dia zay no lazain'ny apôstôly Paoly eto, manao hoe tsisy ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, na fahafatesana na loza na inona amin'izao zavatra rehetra izao. Misy any tetianyity voalaza amin'ny Korintana voalohany toko 10:17 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, kanefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Mahafinaritra zany tsy hamelatsika ho zany-toetra mihoatra noho izay zakantsika Andriamanitra. Tsy mahafala an'Andriamanitra mihitsy zany no mahita atsika mijaly kanefa tsy zakantsika le izy. Fa zay le voalaza neto, matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Ary momba ny fakapanahy ozy izy dia asiany lalana
ahafanareo koa mba azakanareo azy. Ry havana malala, atateraka ny fanavaozana dia ampandalovon'Andriamanitra fisedrana isika. Raiso ho fanavaozana anao ny toe-javatra izay lalovanao. Raiso ho fanavaozan'Andriamanitra ny fiainanao, ny fitsapana mety lalovanao. Kanefa atadio fa Jesosy miombona fijaliana aminao izy mba aseho eo aminao ny fiainan Jesosy Kristy. Aike misy tanjona zany lay fizantoetra, misy tanjona tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika. Ary zay le fanavaozana zay. Ary eto dia mazava kay fa tsy hoe ampandalovina fisedrana anatramaizina avy anaty lavadrano dia namidy andevo dia avy eo nendrikendriana no aratsiana no ankalaina dia natao tanatramaizina. Tsy mahafinaritra an'Andriamanitra ane zany e, tsy faly Andriamanitra ane mahita ny zanany mijaly mandalo an'izany rehetrarehetrany. Fa misy tanjona kay ao, misy tanjonao. Dia ozy izy hoe amin'ny fakapana rehetra ozy izy momba fakapana dia asiany lalana ahafahanareo mahazaka izany. Misy lalana eo anoloanao zay ataon'Andriamanitra andehananao. Misy lalana ivoanao. Iza le lalana? Jesosy le lalana. Jaona 5:14 dia milaza Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ny lalana. Ry havana malala. Ary tian'Andriamanitra ianao mba handeha anaraka izany lalana izany. Dia tsy iza fa Jesosy. Indraindray mantsy dia very tsika. Zay moa zany izy very. Tsy hita intsony lalana zay tokony izorana. Very. Raha eo amin'ny toeran'i Josefa zany dia tena zay mihitsy zavatra miseho. Hoe dia ahoana e? Mba efa tao an-tranon'ny Potifara ihany ve? Mba tsy andevo tary anaty toerana ratsy tary satria tany nametrany ny andevo tamin'izany. Fa efa mba novidian'ny Potifara dia efa mba napetrany tao an-tranony, ary efa mba nasain'ny andraikitra ny rehetrarehetra tao an-tranony, mba niaina tsara ihany. Zao ndray any an-tranomaizina. Aike misy lalana. Sy efa nisoritan'Andriamanitra izoran'i Josefa. Misy lalana. Jesosy le lalana. Ary noho ny amin'i Jesosy dia afaka nahazaka izany fitsapana izany izy. Ary tafavoaka tao anatin'izany fitsapana izany Josefa noho ny amin'le lalana. Dia tsy iza fa Jesosy le lalana. Jesosy dia miteny ry havana malala amintsika satria izy no lalana. Ka na dia ao anatin'ny aizina aza ny fiainantsika, na dia tena hoe tafalatsaka ny amaizina azy tsika, dia miteny izy ao amin'ny Jaona 5:12 dia hoy izy hoe Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amaizina fa nanany fahazavana aina. Izay manaraka ho Jesosy tsy mandeha maizina izy. Ao amin'ny Tesaloniana 2:15 dia milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe fa ianareo dia zanakina mazava. Fa ianareo rehetra dia zanakiny mazava sy zanakiny andro, tsy any alina na any maizina isika. Ry havana malalo, Josefa any an-tranomaizina. Fa tanteraka aminy ity teny ity. Any amin'ny maizina izy zanakiny mazava. Mipetraka foana ny identiteany. Na dia tany an-tranomaizina azy, zanakiny mazava izy. Zay le volaseto hoe fa ianareo rehetra dia zanakiny mazava. Tsy any maizintsika. Ry havana malala, aza dino zany identiteanao zany. Lay zanakiny mazava zay mitoetrany amin'ny maizina. Le maizina zany eto dia toe-javatra sarotra zay andalovanao. Mety fitsapana io, mety olana io, tsy haiko amin'ny endrika, mety aretina io, zay tena hoe mahaverevitra anao. Dia zao aza dino ny identiteanao.
fa ianareo rehetra dia zanaky mazava satria nahoana satria manaraka an'le mazava zay manaraka ao Jesosy tsy mandeha maizina izy tsy mandeha maizina ny afatra zay ampitaina aminao amin'ity ity zany dia arao Jesosy Kristy aza mijanonao maizina ianao aza ahoana reny ilazantsika anazy hoe aza mety ho raisy maizina rehefa tafalatsako anatin'ny aizina amin'ny endriny samihafa ianao eo amin'ny fiainana aza tiany fa misy le nilaza hoe izao no fahazavana ozy izy de tsy iza fa Jesosy izy le lalana zay anafaka anao maizina ho any amin'ny fahazavana azay ny zavatra niseho tamin'i Josefy azay na tonga ty lohatenitsika ty ane manoatra no mpandresy avy eo an-tranomaizina dia nivoaka ho any amin'ny fahazavana any amin'ny lapa avy eo amin'ny tranomaizina no nakany amin'ny lapa mahafinaritra zany tiany zany ary ao amin'ny Jaona 1:7 no tena mamitina zay rehetrarehetra zay de zao nolazainy Jaona 1:7 de ozy izy fatatsika fa efa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana isika ho amin'ny fiainana satria tia ny rahalahy izay tsy tia de mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany reafana malalo eto zany zao de azonao tsara mihitsy ny toetra ny Josefa nanomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ity toe-javatra ity dia amafisin'le ten'Andriamanitra fatatsika ozy izy efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesantsika ho amin'ny fiainana satria inona ny antony satria tia ny rahalahy moa ve tsy zay ny zavatra niaina Josefa mitady ny rahalahiny izy nefa ny rahalahiny namaty azy ny rahalahiny nivarotra azo andevo na de tao tranomaizina aza Josefa mbola tia ny rahalahiny foana izy haitsika ny tantara nisy olona roa tao zay nifampiresaka taminy inona nataony Josefa namonjy an'le olona amin'ny rahalahiny Josefa nanofo ireo olona amin'ny rahalahy reo de sahiratsaina napataotra azy nofony de tsy Josefa tsy nanao hoe ny anareo nofo efa-tsy nofo rivin-gadra ozy izy satria any amponjany zareo any an-tranomaizina ny anareo nofonofony gadra ny anareo tsy izay tompony nataony Josefa nampiseho fitiavana an'ireo olona reo Josefa na de tany an-tranomaizina azy vokatr'izay de tanteraka ty teny ity tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy satria tia ny rahalahy rehefa namalala mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ary ao amin'ny Korintiana 1 Korintiana 2:4 ny 9:40 ka hatramin'ny 7:20 de zao mivoalaza ny ten'Andriamanitra efa nivakitsika izy ty zay amitianatsika azy de zao mivoalazany ozy izy hoe tsiketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetray anatiny ny toetra ivelany azafady na de mialevina aza ny toetra ivelany zay mihitsy ny zavatra niainan'i Josefa tao anaty tao tranomaizina ane tena haitsika ny zavatra iainanao anatin'izany hoe fonja tranomaizina izany na de mialevina aza ny toetra ivelany de tsiketraka izahay satria avaozina isanandro kosa ny toetray anatiny no le toe-javatra niseho de ny avao aike zany nampitombo ny finoany Josefa ny toe-javatra zay ny lalovany na dia nanimba ny toetra ny velany aza le izy fa nampitombo kosa ny toetra tao anatiny zay le fanavaozana zay rehefa namalala de inona ny tena tsy ambaratelo 7:20 fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana satria ary maika miasa fatratra indrindra izay atateraka ny voninahitra mavesatra raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita dia vetivety foana fa ny tsy hita no ahatra mandrakizay
na dia tao an-tranomaizina azy Josepha tsy nijery ny hita izy dia tsy nafa ny tranomaizina fa ny tsy hita no nojereny Josepha. Zay le finoana, zay le finoana zay. Mijery ny tsy hita dia manantena ny zavatra tsy hita dia tsy nafa ny famonjena fiainana mandrakizay. Ry havana malahy, tiako raha mba hanoatra no mimpandresy ianao ao amin'ilay tia anao dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Manoatra no mimpandresy ary tsy hoela dia hanafaka antsika, hanala antsika, hamindra antsika hiala maizina izy ho amin'ny fahazavana. Ary mino aho fa efa azony tompo tanterana aminao zany teniny izany, ka ho afindrany hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao, ho amin'ny fiainana, satria tia ny rahalahy ianao tahaka azy zay tia antsika, zay nandray antsika ho toy ny rahalahy Jesosy Kristy. Dia tiany raha hanana zany toetra zany ankoa ianao, ka ho avaoziny isan'andro ny toetranao anaty, na dia mihasimba azy ny toetra ivelany. Andriamanitra ny hitay anao ka mba ho tanteran'ny tompo aminao zany teny izany, manoatra no ny mpandresy miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izao ny fahazavana hoy Jesosy, zay manaraka tsy handeha maizina izy fa ho afindra hiala maizina izy ho amin'ny fahazavana. Amin'ity anio ity, vonina ve ianao ny anaraka an' Jesosy Kristy? Vonina ve ianao ny andray an' Jesosy Kristy? Ka hiara iombona fijaliana aminao ane izy, te hiara mitondra ny enta-mavesatra aminao izy, ka ianao zay mandeha amin'ny lalan-tsarotra dia azadiny fa izy efa nandeha talohanao amin'io lalana io dia hamonjy anao izy. Raha vonina ianao ary mba fanalianao ny anaraka an' Jesosy Kristy dia mba atsangano tananao ary fa hivavaka antsika raina izay ny an-danitra tia anaraka anao zay Jesosy. Afao zay Jesosy hiala maizina ho amin'ny fahazavana, satria ianao ny fahazavana, ka ho tafafindra hiala amin'ny fahafatesana izay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaorantsika hatrany ny Andriamanitra satria tanteraka soamantsara indray fotoana androany, ary isaorana foana ny mpamelabelatra dia ny professeur Lalatina sy ny pasteur Fanera ny amin'izany fitiavana hanome zavatsoa ho antsika izany isan'andro. Ny lohateny ho an'ny ara-pahasalamana rapitso dia hoe arovo ny fonao dia ny mbola tsy miantso. Ary ny ara-panahy kosa dia hoe aza miova. Olina amin'izany ngamintsika ka dia manasa antsika hiverina indray rapitso, hiaino amin'ny valo alina no fotoanantsika rapitso. Amarana ny fotoana an'io ary dia anaraka hira anankiray indray isika izay ataon'ny Maranatha Junior, mitondra ny lohateny hoe Jardin Secret, izay mianadahy kosa dia mametraka ny mandram-piona ho an'ny rapitso indray. Ary azadino ny QR code izay mipetraka eo ambany eo ahafahantsika manaraka fampianarana baiboly amin'ny teny gasy sy amin'ny teny frantsay ihany koa. Dia manao veloma mandram-piona indray antsika rehetra. Il y a dans mon cœur
andeha hoentsika mbavaka ny afatra rehetra zay noraisitsika rainay zay ny andro anao nderany saotra ny ajary ny voninahitra tianay ianao ary atao fitsapany mandrakarivo ninino toe-javatra atrehanay eo amin'ny fiainanay eny fa na dia mandalo fitsapana mamay aza eny fa na dia tafalatsaka na maizina aza dia atao fitsapanay fa tsy miova ny fitiavanao anay ka na inona miseho dia tsisy asaraka anay amin'ny fitiavanao zany dia anoatra no mipandresy izay amin'ny alalan'ilay efa tianay sy ilay rahalahanay dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Amen. Saotranao ny nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany manome fotoana mandray izahay rahampitso toy izao. Miraly anao hatrany mitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary anavao ny finoana azy. Mandra-piona indray ary tompoko.